Ny famatsimbola omen'ireo mpamatsy vola ara-teknika sy ara-bola eo anivon'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena ny fandaharan'asa efatra lehibe momba ny fandaharan'asa misahana indrindra ny sehatra ny fanabeazana amin'ity taona ity. Mbola mitohy izay raha ny fanazavana azo. Mitohy ny famatsimbola ireo tetikasa efatra momba Fanabeazam-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Voalohany amin'izany ny famatsimbola mitetina 5.4 tapitrisa $, avy amin'ny mpamatsy vola ara-teknika sy ara-bola an'ilay drafitra tovana momba fanabeazana na ny plan intérimaire de l'éducation. Ity tetikasa tovana ity izay maritra 3 taona ary toy hatramin'ny taona 2024. Ny fandaharan'asa fanohanana vonjimaika amin'ny sehatra fanabeazana, ny fanjarian-tsakafo ary ny fahasalamana dia azo famatsimbola mitetina 3.5 tapitrisa $, ihany koa. Tanterahana amin'ny faritra 5 dia Moromania, Otomatsiatra, Vatovafitovinany, Atsimo Atsinanana ary Andro ity tetikasa ity. Manaraka avy eo ny tetikasa Pasoba izay nahazo famatsimbola mitetina 2.20 tapitrisa €, ka ireo dia ampiarina amin'ireto faritra manaraka ireto: Analanjorofo, Sava, Menabe, Anosy ary Atsimondrefana. Ary farany ny tetikasa fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay nanome famatsimbola mitetina 10 tapitrisa € azy ny Agence Française de Développement na ny AFD. Ity fandaharan'asa ity kosa dia mikendrina ampihenana ny fameren'ny taona sy ny fanatsarana ny fahaizan'ny ankizy ny taranja siantifika.